Halleluja, halleluja, masina ianao levare sottorizzato. Halleluja, halleluja, abbi felice palatana liberale, vianarana, vianaridai. Halleluja, Jambu la velu nai la cusa e dirai, ulviterana, unipagata, cantua via, se sostenete la tinetiano tuku, ufalana veiterasi, avi fumai vani, se mavessa chamina. Halleluja, masina ianao sottorizzato. Halleluja, abbi felice palatana vianarana. Halleluja, Jambu la velu nai la cusa e dirai, ulviterana. Oh yeah, Tsika mandrakarivana ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Dia faly miarahaba antsika tratran'izao andro ny Pentekosta zao izay nandrosahan'Andriamanitra ny fanahy masiny tamintsika. 3 taona andro manalina no nampianarany Jesosy ny mpianany rehetrarehetra, na dia tapitra ary izay 3 taona zay dia mbola namepetra azy izy aza miala ao Jerosalema raha tsy voatanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra dia ny androtsahany fanahy masina. Zava-dehibe zany fanahy masina zany izay mitaridalana atsika hatramin'izao ka rariny randeha ame voninahitra an'Andriamanitra tsika fa isika ny toy izao dia noho izay fanahy masin'Andriamanitra miaraka amintsika hatramin'izao ame voninahitra an'Andriamanitra tsika, voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, masina Jehovah tompony maro, eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Anoizatsika amin'ny fiderana an'Andriamanitra ny salamo fahaenina amby 300. Salamo fahaenina amby 300 ny andiny voalokatra amin'ny 5 ihany novakitsika ideratsika ny tompo vita izay dia ndeha ho ataontsika le hira ao amin'ny bokira fideratsika an'Andriamanitra. Andriamanitra mahagaga, ideratsika an'Andriamanitra fa lehibe ny fitiavana antsika. Rehefa hita dia rahantsika mamaky ny salamo fahaenina amby 300 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: miderahany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay mifamindram-pony. Mideran'Andriamanitra avo indrindra, fa mandrakizay mifamindram-pony. Miderahany tompony tompo, fa mandrakizay mifamindram-pony. Izy rery ihany no mpanao fahagagana lehibe, fa mandrakizay mifamindram-pony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, fa mandrakizay mifamindram-pony. Amen. Andriamanitra mahagaga. True.
miteranao miteranao andriamanitro falehibe miteranao andriamanitro falehibe vavakisika tompoko voninahitra ny atolotra ho anao ry Andriamanitra ny tompony tompo ny mpanjaka ny Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra nahary tongotra aman-tanana anay na toy izao ny fiainana rehetrarehetra endreny fifalianay ankehitriny amin'izao ora sy taon'izao afaka midera mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao tsisy miafina aminao ny toerana misy anay tsiraray avy fa tanteraka aminay ny teninao hoe naiza iangona ny roa na telo amin'ny anarako eo afovoany aho hitanao ny any tokantrano any Andriamanitra hitanao ny any ampitan-dranomasina any hitanao ny amin'ny fiangonana rehetra izay mbola afaka misokatra amin'izao ora sy taon'izao ka ndreto izay tompo tsy mety mangina ny fonay fa matsiaro hatrany ny teninao izay ambety teninay matetika eniky ny voninahiny tany rehetra tena eniky Andriamanitra tena eniky ny fahasoavanao marina fa tsy nahitan'i Jesosy zay marina fa tsy nahitanao zay fa hitany masonay tsapa ny tananay ny fiasan'izany fananao masina zany izay naperanao mpianatra rehetrarehetra hoe asa mialo ao Jerusalema raha tsy natateraka ny teny fikasany Andriamanitra teny anomezana nareo famezana teny fanahy masina mahatsapy zany eo amin'ny fiainanay izay tompo fa zay ny toy izao dia noho ny fitiavanao mbola nomenao ny anina sahaza narovanao tamin'ny loza narovanao tamin'ny valana retina narovanao amin'izay rehetrarehetra mety ho asan'ilay satana ka dia ataonay ahoanany tsy hanome voninahitra ny anaranao ataonay ahoanany tsy hidera sy hankalaza ny anaranao ka na dia tsy mifanatsahana amin'ny zavatra ataonao ary tsotsotra ihany tokoa ny tena marina ianao mahita ny anatin'ny fonay tsiraray avy amin'izao ora sy taon'izao fa mba avelao zay hidera sy hankalaza ny anaranao hiaraka amin'ireo namana izay efa any an-danitra any miaraka amin'ireo anjely any an-danitra any tena tsy nitana kotrokotroka tahaka amin'ny faratra tokoa tsy mba mirondrona tahaka ny rambe fa tsotsotra fa ianao mahita ny fonay manao hoe masina Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen mazao toerany sika eto enina amby roapolo sy roanjato no ndeha andraisantsika ny sitrapon'Andriamanitra tompo mba te eona aminao ny olonao a faniriho hatrany zany eona amin'Andriamanitra zany fa mandalo zao fiainan'izao fa lasa zava-poana amin'ny fotoana rehetra raha tsy ao anatintsika ny fanirina eona amin'Andriamanitra enina amby roapolo sy roanjato sitrapon'Andriamanitra zay tonga amintsika riavana amin'izao andro ny Pentekosta zao a dia izay ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny 9 ny 9 ihany no vakiantsika ao anatin'izay sitrapon'Andriamanitra zay asan'ny apôstôly toko 7 ny 9 ny 9 ndeha raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy Petera tsy manana volafotsy na volamena aho fa izay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Tantaran'olona anankitelo no hita amin'izao fotoana izao ry havana. Tantaran'i Petera sy Jaune.
ary ny anankiray dia le malemy, ary ny fahatelo dia le olona mibata ny malemy. Andeha ho any kianjan'ny tempoly. Ny zavatra nisy dia zao hoe taoriana kelin'io io tao alohany io tantara io dia Petera sy Jona efa nahazo ny tsotran'Andriamanitra, efa nahazo ny fanahy masina, efa feno ny fanahy masina tao anatin'izay andeha hiakatra ho any tempoly. Dia reto marary reto ny bataina. Ny zavatra hita dia zao hoe samy nahita an'Andriamanitra izy telo satria nahoana ho any amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ho any amin'ny tempolin'Andriamanitra Petera sy Jona dia zao ny zavatra hita hoe rehefa vita ny asa nataony tamin'ny malemy faly izy satria nahoana nanamarina ny asa ny Andriamanitra hoe fanamahery mena anareo dia nampitsangana amin'ny malemy izy. Le malemy kosa ho any amin'ny tempolin'Andriamanitra mba hangataka hitady fiantrana. Dia raha tany amin'ny tempolin'Andriamanitra izy nitady dia tena nahita tokoa fa ny fanena tamin'ny Petera sy Jona dia natsangan'Andriamanitra. Le marary koa, le mpitondra marary koa nahazo ny anjarany koa satria vita treo amin'ny fibatany an'izany marary zany. Ry havana, ianao rehefa miditra ny tempolin'Andriamanitra dia manana zavatra omena aminao foan'Andriamanitra. Eto anefa Petera sy Jona ohatra matsiaro ry havana satria matetika mihaino radio atsika be da be fitaraina na eno mba hoe tambavaka fa be ny olana amin'izao andro misy atsika zao, be da be fitaraina na maro sy fangatahana vavaka rehetrarehetra amin'ny radio atsika ao amin'izay fandaharana mandeha rehetra dia misy fitaraina na foana sy fangatahana ao. Dada randrena toandro tompoko tsy manana, tsy manam-bola na arena, mipastera rehetrarehetra, tsy mba manana vola na arena mety ho saraina atsika na amin'ny fiangonana ary ny ry havana misy tsy mavita mba manome vatso ho an'ny fiangonana misy misenty ihany. Fa hoy soratra masina kosa tompoko eto izay milaza amintsika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta mitsangatsangana. Mahafeno ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika i Jesosy io. Ny olona mety tsy mahavita fa Andriamanitra mahavita tompoko. Ny zavatra hita nefa mampisento koa anatin'izao tantara zao. Ankehitriny mantsy efa voakasika ankehitriny. Voakasika tsara adiniantsika tena fa ny fiangonana izay mahafinaritra amin'Andriamanitra mihintsy ny miaonantsika ny ampiangonana no voakitika ankehitriny. Tsy afaka miditra ampiangonana kahalalantsika zao. Eo mihitsy ny namangin'ny tompo ary havana. Tsara mba andiniantsika tena satria so dia efa tafakatra ambony loatra le tenin'ny tompo hoe alako ny fivoriana roromparatsiana. Matetika mantsy betsaka hitaka eny amin'ny fitandremana, menomenona ny betsaka ao ampiangonana, fijangajangana ny hita ao ampiangonana, olana maro isan-karazany hita ao ampiangonana. So dia efa faratampony amin'ilay tenenin'ny tompo hoe alako ny fivoriana roromparatsiana. Tena katony ny fiangonana. So dia izay ndeha mba andiny tena ihantsika ka amin'izao sisy zao raha iverina ny ampiangonana amin'ny fahalalahana mba hiova famindra amin'izay. Tsy hanao izay le tsy nety taloha intsony satria ny fiangonana mihitsy zao no lasa tsy ahitantsika ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy ahafahantsika mivelatra manompo an'Andriamanitra eritreretra fotsiny na ny tafika masina na ny zavatra voakasika daholo. So dia avy amintsika ihany ndehantsika manantona an'Andriamanitra. Ary fahatelo farany ry havana mba nampianarin'ny tompo anaty izaraiko aminao amin'ny fotoana rehetra ozy dia mba tsarovy. Tsisy olona hoe atao batisa amin'ny fanahy ianao, fa io fotoana batisa amin'ny fanahy masina io ry havana dia Andriamanitra manao an'io. Tsy ferana zany fa na androany ary mety misy amintsika ataon'Andriamanitra batisa amin'ny fanahy masina anapa-kevitra tanteraka hiaraka amin'Andriamanitra. Dia rehefa misy fotoam-bavaka ozy fivoriana satria ohatra izany reto amin'ny mpianatra reto niara-mivory izy dia nirotsaka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra dia feno ny fanahy masina izy. Androany koa ry havana tsy haiko raha efa nisy ny fotoana izay tsarovanao hoe efa tena nanapa-kevitra an'Andriamanitra ianao. Tsy tary ianao androany fa mino afa hiasa aminao koa Andriamanitra. Ndeha ho ataontsika ilay hira amin'ny farandray mamonjy iny eo ampipetrahana ihany hoe tompo kasio. Kasio indray ny fananay ny fonay dia ao anatin'izay dia mino afa hiasa amin'ny fomba ny Andriamanitra eo ampipetrahana ihany aloha ndeha hanaovantsika an'izany tompo kasio fanahy masina 5:20 ao amin'ny boky hirantsika. Masina
izay dia ndeha hitsangantsika tomboka sirinay ny fona atotsay aminay ny fanay masina toy ny tany Pentekosta sitraka ao dia atsangano tananao aho minaiasa tsika ihany zay isanandiny zay dia mangatafa asilo navi fanay asilo midinare fanay asilo venuia voaikoanao ny sika tompoko ankehitriny tompo te tsapanay mbola tanteraka aminay tsy raha iavy ny teninao hoe za manana ny hevitra heveriko anao hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza hatreto ty resy lahatra zay fa mitantana sy mivimbina anay ianao misaotra indrindra tompo misaotra indrindra fa efa nandray zany fananao masina zany zay efa natsapa zany famezany zany zay satria zay nitoy izao dia noho ny fiasan'ny fananao masina zay ny rahanao zay nitenena anao fa mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy andeha tsy ho avy aty aminareo mimpananatra misaotra indrindra tompo misaotra ny fiara-miasa hatramin'izay marina tokoa fa efa ela niaraka taminao zay fa sarobidy le fandraisana zay fanahy masina zay fa na ny mpianatra ary na zay fianarana nandrarana tao anatin'ny 3 taona andro manal zany efa fianarana inona ny tokony tsy ho azo amin'izany fa mbola namepetra ianao aza miala ao Jerosalema raha tsy efa nandray ny fananao masina ho tahaka izany tokoa zay Jesosy mba hiaraka amin'ny fananao masina trany ankehitriny anefa Jesosy io tsisy miafina aminao ny zavatra ary mbola tsy niainanay kristianina ny tahaka an'izao fosakana ny fiarahanay aminao zay nitenenana hoe aza manadino ny fiarahantsika mivavaka mifankazara amin'ny tsy tode hiadany ianao tsy afaka manao an'izany miaraka ao amin'ny tempolinao masina ny maro ankehitriny tsy fantatray ny antony fa ny tenanay no hitanay ankehitriny tompo raha mba nisy Jesosy io na hampalahelanao ny fiangonany raha misy toetra tsy mendrika ataonay ao am-piangonana zay mety mahatezitra anao satria nisy fotoana ianao ny teny halako ny fivoriana roaparatsina sao dia efa feno ny kapoka anao no ny ataonay tompo dia ampiasainao ny zavatra rehetrarehetra mba mamindra fo Jesosy io mamindra fo Jesosy mba miangavy aminao an-tanandrozay raha mbola misy azonao atao satria tena efa mikaikaiky ny maro tompo tsisy azo ny anterana intsony fa misaotra anao nefa zay mbola manana ny anaranao le fanantenana ho anay hoe hoy Petera sy Jaona tsy manana vola fotsina volamenao aho fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta mitsangatsangana dia mba hitsangana zay ankehitriny tompo tsy hipetraka amin'ny faratsiana intsony tsy hipetraka amin'izay mampalahelo anao intsony satria marina ny anteninao zay tsy manam-pahamasinana tsy mba hitany tompo ho aizy intsony zay raha tsy mahitanao ka zany no angatana ny famindram-po feno avy aminao Jesosy io sy famelana avy aminao fa te hitsangana zay amin'izao Pentekosta marina fa aniverserany nandrotranao fanahy zany fa mbola afaka midina isa-tokantrano ianao afaka mbola midina hatrany ampitan-dranomasina any ianao tsy voasakana ny asanao hitsangana indray zay androany Jesosy ary iova fa mindra eo anatrehanao fa aza mba mitery fahateserana aminay Jesosy dia misaotra indrindra tompo zany ny tena fety tsara indrindra amin'ny Pentekosta
mba ho feno ny fanahy zay satria raha feno ny fananao masina zay dia mavita zavatra tahaka amin'ny Petera sy Jaona dia ho raisina tahaka amin'ny voalohany asa nataony nandraisany fanahy nananganany an'izany malemy zany tena faly izy ka na ny malemy koa ary te faly na ny batany marary koa ary te faly rehefa miditra any amin'ny tempolonao masina sy mahatsiaro anao dia misaotra indrindra Jesosy eo misaotra fanahy zao fotoana zao ihany ary te tsarona hoe noho ny famindramponao ka dia atao ahoana ny tsy saotra sy ankalaza ny anaranao no zay famindramponao zany ka avelao zay idera avelao zay ankalaza avelao zay ame voninahitra ny anaranao tahaka ny nataony Davida manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika zay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina teraka Maria Virtsiny nijarika nanapaka poto Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any vin'ny tsara mivelona sy maty. Mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo zao fiombonan'ny olona masina famelan-keloka fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia raha antsika manao ilay hiran'ny groupe hoe fanahy eo midina mbola angatahantsika hatramin'izay fanahy zay fa io no mandra-piala ty antsika te tany hitaridalana antsika marina rehetra amin'ny fiainana manaraka ny tompo. Fanahy eo midina. Feno itanteraka rakofinerinao aho mba andesy oleraka fanahy eo midiny anao ka feno itanteraka rakofinerinao aho mba andesy oleraka tena milanao tontolo fiainako tsy mahefa ninonao ratsely anao fa ny herinao rehany no amampatanjaka raha mandresy ao teno ianao tena milanao tontolo fiainako tsy mahefa ninonao ratsely anao fa ny herinao reriany no mba mampatanjaka fa maesy ao teno ianao fampandresy ao teno tanteraka tokoa n'izany ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Azaho toerana nareo tompoko. Ry ava-malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola ampifaliana no azona miarabantsika mpianakavy finoana hatramin'izao andro malaza dia malaza zao amin'izao andro Pentekosta fankarazana fanahy masina zao. Ankehitritsika dia tonga eo fotoana sarobidy anankiray eo amin'ny fiainan-janak'olombelona tsirairay avy fa sarobidy ao anatin'Andriamanitra ny fahaterahako ny fanterahanao tetỳ an-tany dia nisy olona ny soratra anarana nanoratra ny anarany tao ambany tao ho vakiana ty tahaka ny lafam-panadinana fa fifaliana zany mandre ny anarany aty amin'ny alitara zany hoe nankalazana ty mpiangonana ren-danitra sy re-tany le anaran'olona anankiray fa mame voninahitra an'Andriamanitra izy dia ovaka itsika ampitiavana mpandretreteny zany anarana tsirairay avy zany ho voninahitran'Andriamanitra rery-any amin'ny anaran'ilay mpanjaka ny mpanjaka le nandatsaka ny fanahy masina.
Rajona oly mangataka vavaka fivelomana. Andriana valina lovasoa Rajona vavaka sy fianarana. Raha andrea misy ajatina tamin'ny 24 mai. Raha oly Arvelo Lalaina Aimé 4 taona tamin'ny 28. Andriamanasoa Rojotiana tamin'ny 28 mai. Ira Fiderana 70. Randriana Armanana Andona Andrianiana. Andria Nina Ramasonna Miaja. Raha Hermanantsoa Charles tamin'ny 24 mai. Randrian Jasonna Rad Arvelo sy Armalala Fanjasoa Chantal roa amby telopolo taona mariazy ny 21 mai. Ranjavelo Radomalala tamin'ny 7 amby roapolo taona tamin'ny 21 mai. Armalala Fanjasoa Chantal roa amby 15 taona. Rajoana Volonatan Arvelo taona mangataka fahenlena sy fahasalamana omen'Andriamanitra anao ne zany. Sitraky ny Davida Sarobidy 7 taona. Pasteur Vololany Marseille anniversaire mariazy miarabanao. Raha Samuel Lovaniena Laurentia eritaona nampandray mangataka fahendrena sy fahaizana omen'ny tompo anao ne zany. Raha Samuel Laurent Louvier isokatra ny asa. Rambelomanana Raymond tamin'ny 28 mai. Tolojanahary Mamelovasoa mangataka ny hira 417. Hélène tamin'ny 29 mai. 4 taona na mampandray. Rakotomiaina Sitraka Christian tamin'ny 23 mai mangataka ny omban Jesosy. Rakitriniaina Anjona Nekena Osea tamin'ny 21 mai mangataka ny fiovan'i Jesosy. Mangataka ny Jesosy isan'andro. Rasofimanana Charles tamin'ny 26 mai. Randriamparany Guy tamin'ny 31 mai. Rasoamiaso Oltina Alice tamin'ny 20 mai. Tsantaniena Miranda tamin'ny 21 mai. Ranjatov Jerry Maharavo tamin'ny 25 mai. Andriantsitoaina Tsiky Nekena tamin'ny 13 avril. Randriantsitoaina Tolotra Nirina tamin'ny 27 avril. Rasoanirina Hollande tamin'ny 26 mai. Randriantsitoaina Asina Nirina tamin'ny 27 mai. Marcelis Kerzia nanokanana catéchomène tamin'ny Marseille. Ramaharson Alicia nanokana catéchomène à Marseille anniversaire ny Fpvm BC da Marseille. Andrea Tsilavo Mikaela mangataka ny hira ny fefy ny miakina aminao. Rakoto Armanana Mevatina tamin'ny 28 mai 9 ans. Andrianirina sy Ranuel Noro 4 ans de mariage. Andrianirina Tsanta telo taona. Benjamin Rakotondramisa tamin'ny 15 mai. Judicaël Rakotondramisa tamin'ny 10 mai. Avosoa Rakotondramisa tamin'ny 31 mai. Anniversaire promotion Manaiky taona 2006. Rarivo Mitantsa ny Ekoloina 10 taona. À l'anniversaire avy any Andafy avy any France. Rasoa Zanarivo Simone Henriette 7 mai. Razafindambo Erivony Mamso 7 mai. Rasolonjatovy Tsiry ny Fity France any Andafy. Bon anniversaire. De toy izay ny anaran'ireo mpandompon'Andriamanitra izay notononina teo ny anarany ho famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ankehitriny dia ovakitsika ny fanomezana tsara indrindra. Mbola tsy teraka akory zasy ianao dia efa ny tompo le Andriamanitra ny teny. Le Andriamanitra manolotsaina sy mitaridalana isan'andro isan'andro mame famezana ho asy ianao isan'andro isan'andro fa tsy takatra ny fotsika mihitsy zany ten'Andriamanitra zany hoe misy an'izany ao anaty soratra masina. Dia hafa kely mihitsy ny ten'Andriamanitra omeny anao tsirairay avy ka fonako aminao raha tsy manona ny andininy fa avakiko aminao zay ten'Andriamanitra ny vakin'izao raha fa nangataka tamin'ny tompo hoe raha anjarako manao anniversaire dia reto no vakiko avy aminao ho an'ny olona zay tompony anniversaire androany any naiza misy azy mba ho fomba fijery vaovao ny rahanao amin'Andriamanitra taka le natao pasteur tamin'ny le fomba fijery vaovao dia araka le teny soratra masina teo hoe ho famindra vaovao indray no anarantsika an'Andriamanitra. Asantratra zany anaran'izany ao voninahitr'Andriamanitra. Tsy isy olona janony eo ny lohanao amin'ny andro rehetra iainanao. Taka nombany Mosesy no nombakanao tsy andao anao na fohy anao ao. Ary mirapiratra lavitra no nitatavonana ny andronao na dia sendra manjombona aza dia ho tahaka tonga ny tany maraina. Ny nirinin'ny fony dia nomeny anao
ary nankatanymolonao dia ho tanterahany sarobidy noho ny voangy ianao ary izay rehetra irinao tsy misy azo ampitaina aminy fa andro maro eo tananao ankavanana ary ena sy voninahitra eo an-tananao ankavia lalana mahafinaritra ny alehanao ary fiadana ny alehanao rehetra azonaina amin'izay rehetra mifikitra azy izy ary izay rehetra mitana azy no atao hoe asambarana anaka tandremy miteniko ary atonglany ny sofinero ny filazako voninahitra n'Andriamanitra bon anniversaire adolo an'Andriamanitra zao ny Pentekosta zao dia ny tombony hiary apaly aminao hiary andina mana tokantrano amin'izany anniversaire nyterina ity zany dia voninahitra an'Andriamanitra irery any amen. Misy adino tokony hisira nisy olona nankataka hira teo 417 asafady 417 ny hira maranantsika azy asafady andiny voalohany ihany fa noloratena ho an'Andriamanitra any ho anao tompona anniversaire ho an'rehetra mpiangona rehetra any an-trano any fa noloratena antsika rehetra menakavy zany ataontsika ho an'Andriamanitra ho fiderana azy safady tompoko. Ataovy amin'ny fonao manontolo mihitsy zany iry zany hoe tena maminolo tena ho an'Andriamanitra ianao. Dawana wila arajuo zadete udiao maniri yankina anchantanya zadete udiao Tita miyao raju malalo rasunitanaku Tita miyao raju malalo zany Fotoam-Bavaka Jesosy fa noratena ho anao any an-danitra any miaraka aminay eto naiza misy anay amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary fanahy masina amen. dia miarahabantsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Fpvm manerana ny tany rehetra zay fa marobe tokoa dia marobe tokoa ny any Paris rehetra, ny any Frantsa rehetra, ny any Allemagne, ny any Belgique, ny any Marseille, Bordeaux, Toulouse sy ny namany rehetra any Quebec, any Canada, any Montréal ary ny any États-Unis sy hatrany Seychelles, hatrany Maurice, hatrany La Réunion miarahabantsika rehetrarehetra ohatrany faly mahita masinareo ohatrany tena mahita anareo rehetrarehetra ka dia miarahaba daholo tsy maty foa manaina hatramin'izao ary ny tompo mbola ombantsika hatramin'ny farany hiditra amin'ny rakitra itsika kanefany dia tsara manemeo anareo reto olona nanao rakitra sy adidy ampatsivona antsika fa ny bro zany aty dia misokatra latsinainy talata rahabe lakamisy ho anareo zay efa nanomana rakitra na voady na rakim-pisaorana ao an'Andriamanitra fa zany Pentekosta zany no andro lehibe fanateram-bokatra ho an'Andriamanitra ary indrindra mampitony dia fahatezeran'Andriamanitra amintsika olombelona. Ireo zay nanatitra tamin'ny alatsinainy 25 mai teo dia nanome 705 sy 1 sy 7 hetsy. Ireo nanome tamin'ny talata dia nahazo 900 sy 5 sy 3 ary 8 hetsy. Ireo nanome tamin'ny alarobia kosa dia 70 sy 300 sy 2 sy 4 sy 1 hetsy. 2 tapitrisa 7 million zany mahery kely. Ny alakamisy kosa dia nisy namiarary 100 sy 2 sy 4 sy 8 hetsy ary nanome tamin'ny zoma dia
roapolo sy telonjato sy telo arivo sy telo alina sy ray tapitrisa 5 millions 266 millions. Dia ireo zay nanome kosa avy any a Seychelles dia nanome enina hetsy ariary. Ny avy any Montréal, Québec, Canada kosa dia nanome firy izy teo 12 firy izy teo. Ny any Québec zany Montréal sy Québec, any Canada zany nanome 12 722 francs. Izay lotsinjarainy tahaka an'izao. Ny ho an'ny dada 1 700 000 francs, ho an'ny tranon'ny dada 2 millions de francs, ho an'ny pasteur Benaivo 500 000 francs, ho an'ny pasteur Donné 500 000 francs, ho an'ny neny Sonarzé teny Ambotsimeloka ray aman-dreny iny 1 million de francs, ny Toby eny Ambotsimeloka 1 million de francs, ny ho an'ny Léon any Manakara 1 million de francs, ho an'ny Iraka Noeline any Manakara 1 million de francs, ho an'ny Toby eny Ambatomanga 1 million de francs, ho an'ny pasteur Fanantenana 1 million de francs, ary ho an'ny fiangonana Foibe 2 millions de francs, total ny 12 700 000 francs. Zay zareo any Seychelles zany dia efa voarahitsy isorana anareo rehetra any Seychelles. Ay anareo koa maheno ny Fpvm ka dia misaotra anareo be dia be amin'izany. Misy fanazavana kely sy fanitsiana somalahelo ianareo avy any ampitan-dranomasina any fa le fanomezana 30 600 000 francs dia avy amin'ny fiangonana Vatolampy Foanjena Boasia sy Orléans. Fa adino nanonona ny anaranao Vatolampy Famonjena ny Boasia ka dia ifonana re tompoko fa indraindray io stylo io manondrana ka dia sotra anareo be dia be fa zao voaendry be le stylo tongeto sy ny filazana ka dia sotra anareo be dia be any ampitan-dranomasina mahatsiaro. Ary tiako mampafantatra anareo rehetrarehetra fa ny mitory ny tenin'Andriamanitra androany dia pasteur Ravelson Zaki any Argenteuil any Paris io, izay tena miteny daholo ny avantsika ny ampitan-dranomasina, ny fiangonana ampitan-dranomasina sy ny mpitandrina any, manao hoe ianareo any Madagasikara ozy dia renay foana ranona veto Madagasikara daholo. Nareo ozy sambatra afaka miangone fa izahay aty dia efa 4 volana zay fa 2 volana mahery efa 3 volana tsy afaka miangona oatra anareo, fa raha vao mihoatra kely ny 100 metatra fotsiny zay dia samborony polisy. Ary zany olona ndeha eny an-tsena zany dia hita amin'ny taty bezary mihitsy dia arahan'ny polisy, iny anao fa nitsofoka etsy dia iny anao fa miverina etsy. Zay aty tsy mba afaka mihitsy mifanerasera na mimpiangona aminay na olona aminay dia tsisy nizaniza mihitsy fa dia zay mivady ny ato zay ankizy isan-tokantrano isan-tokantrano avelao mba hiaino ny feonay ny fiangonanay pasteur. Dia efa nanao zany la réunion fa indroa zay tany Bordeaux fa nisy amin'ny pasteur Adody, dia teo ny tany Canada nisy ny pasteur Nito, dia zao tsika hiaino amin'ny pasteur Ravelson Zaki ao Argenteuil dia mba maheno azy daholo ianareo rehetrarehetra amin'ny heriny androany moa fandraisana dia amin'ny tapabolana indray dia efa isy teny amintsika tondray pasteur Alain any Vatolampy Famonjena any Boasia. Dia mino afa mba samy maheno no feo mpitandrana anareo daholo anareo tahaka ny eto Madagasikara, zay koa mba dia heno anareo. Sotra to anao rakitra ary tsika izany zao tadidio zao teniko zao fa ny Pentekosta, satria mbola anao procession tsika rehefa avy eo dia fotoana ny fanomezana vokatra lehibe
tena no fanatitra ho an'ny Jehova dorana daholo izay an'Andriamanitra dia tena an'Andriamanitra hatramin'ny lavenina tsy azoko tiana. Misy kosa natao hoe fanatim-pisaorana ny vorona rehetrarehetra, ny biby fiompy rehetrarehetrarehetra miditra ao am-piangonana daholo, atao lavanty daholo zany na vokatry ny tany ho an'izy zany ho ianao ho an'ny mpisorona rehetrarehetra sy ny mitondra fivavahana amin'izany toerana zany mandritra ny taona. Eritreretanao amin'izany ny fifalian'ny olona mitondra fanomezana fisaorana fa mbola nitahin'Andriamanitra dia dorana zay ho an'Andriamanitra dia ho an'Andriamanitra, ho an'ny mpisorona dia ho an'ny mpisorona dia hoy ny teny mampitony ny fahateizeran'Andriamanitra. Zay no tena dikany ka dia mampirisika antsika rehetrarehetra mba samy anao an'izany daholo androany. Ny antsika kosa dia tena raky mpisaorana, tena fisaorana an'Andriamanitra fa mbola tsy maty fo amanaina amin'izao coronavirus zao dia mba hovavaka ny firenenantsika. Anao rakitra ary tsika izao izay mamempifaliana no kasitrana indrindra. Rakitra aloha ny voalohany zanantsika mihira vita zay vao manao procession tsika menaka. Luka tsara iza efa mahomana
Vampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra tompontsika dia ampifaliana indray ny rabanantsika nahatratra izao Pentekosta 24 izao. Dia toy izao indray aza reo vady masina voaray. Ampahafolo-karena ho an'i Jesosy. Joël 2:26. Ary inana ianareo ka voky dia hiderana anaran'i Jehovahandriamanitrareo fa mahagaga ny fitondrana ianareo ary tsy homenatra mandrakariva ny oloko vola 107 000 ariary na 535 000 FMG. Efa vita ve ny rakitra? Zao aritsika rehetrarehetra dia asao misy rakitra daholo izay rakim-pisaorana procession ataontsika menakavy androany. Ny hira fa 5:10 amin'ny boky hirantsika arena sy fananako. Ianao Jesosy nanasitrana tamin'ny coronavirus, misaotra Jesosy, tsy hanafenako mihitsy ny aretiko ianao. Ny indra fonao zay tsy hay faritana io nanamaivana ny zioga entiko. Tsy avelako anao Jesosy raha tsy mandray ny tanako anao androany. Andininy izy voalohany sy ny faharoa tsangana itsika rehetra. Ianao Jesosy no nanasitrana ka tsy hanafenako ny aretiko. Indra fonao tsy hay faritana no manamaivana ny zinga entiko. Ianao lay niombo teo Calvary, lay niombo teo Calvary, manakilako ny fiainako, manakinako ny fiainako. Ianao mahita ny ati-tsaiko, ianao mahita ny ati-tsaiko ety. No antenako amodo, antenako amodo ny maraya. Tsangano tananao hoe tsy avelaka Jesosy raha tsy mandray ny tanako ka hidongy kotsotry izany varena sy fananako. Manana niza moatsy Jesosy Samoa fa ianao lotokiko matomiato kakamina kirako sady susukiko. Ity aho Jesosy raha tositrakao, raha tokasitraka miaraka amin'ny altoko aka minialo toako manolo tena hodiovinao e naodiovina manorina aminao finoko na milao ny fioa natolo voatsy nampipitika tsy nampipitika ka velanao entefa ao ampo velanao yantefa isombondranao ny pitika naombany pitika zay defa
saotra zandrinao anala CEP Jesosy. Ity ny anjaranao volana avril sy marsa, vola ray alina ariary, 5,000 ariary toby Ambotsomeloka, 5,000 ariary anaovana ny tranony dada, 3,000 ariary rakitra tanetrano ray sy favokatry ny fo. Misaotra betsaka Jesosy malala ny amin'ny fitahinao anay narovanao tamin'ny loza rakim-pisaorana ho an'ny tranony dada 50,000 FMG. Voady ho an'ny tolo-tanana ampandehanana ny asan'ny fiangonana vola 16,000 ariary. Misaotra Jesosy fa tonga soamantsara irandriana ary sorina fifalian'ny aina notahina tamin'ny 21 mai lasa teo ary koa feno 20 taona androany raika amin'ny 30 mai ihany koa itiavin'ny aina. Apafolo karama volana mai 230,000 FMG ho an'ny fiangonana. 150,000 francs ho fanampiana anaovana ny fiangonana Fpvm tonga rivo Tanjombato. Mamiko indrindra ianao Jesosy, ity atolotra anao ny apahafolo ny pensionko atolotra ho an'ny fampandehanana ny raharaha eto amin'ny fiangonana vola 52,000 ariary. Jesosy eo misaotra anao noho ny fitahiana ataonao amiko isanandro. Misaotra Jesosy dia arotsay amiko ny fanahy masinao atao anatiko hame fahendrena ahy Jesosy tahio ny tsena andeha tsara vola 2,000 ariary anaovana ny tranony dada. Misaotra anao indrindra izahay Jesosy noho ny fitahianao anay ny asa fivelomanay, ko indro izahay Jesosy manolotra ny ampahafolony ho fatranonay anaovana ny tranony dada vola 9,000 ariary. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Atolotra ho an'i Jehova amin'ny anaran'i Jesosy noho ny fahasoavana rehetra nomeny vola 32,300 ariary. Misaotra Jesosy fa lasa niala ihany ilay mpanofa trano ratsy fanahy ary mba tahio ifa ho tonga renin-jaza ifaly ho teraka soamantsara tsy ho kasianantsy hiporitsaka mora ny zaza ao akibony zanako ny asan'ny tanako izy ianao dia adidiko ihany. Iny misy vola 50,000 FMG ho an'ny tao-tranony dada. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy ahatonga soa eto amin'ny tranonao izahay mangataka ny antranao sy ny fahendrena ny fahasoavanao ao ho anay mianakavy ny apahafolo-karena 400,000 francs ka 100,000 francs ho an'ny dada, 100,000 francs radio Fiotazatsoa, 100,000 francs ho an'ny pasteur any ambanivohitra, 100,000 francs ho an'ny sekoly Fiotazatsoa, mpiandry 460. Misaotra anao aho noho ny fitahiana izay efa nataonao tamiko sy izay mbola ho ataonao amiko, indrindra misy apahany nomenao ahy 30,000 ariary ka 20,000 ariary rakim-pisaorana, ny 10,000 ariary ezaka atao tranony dada mangataka vavaka. Misaotra betsaka fa nahasoa anay ny confinement nandroso ara-panahy izay menakavy afaka nanao ny fanohizana ny trano ary nampandresenay foana ianao tamin'ny sarotra rehetra. Indro vola 115,000 ariary ka 65,000 ariary ho an'ny fiangonana, 50,000 ariary ho an'ny tranony dada. Misaotranao Jehova, misaorany Jehova ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko, misaorany anarany masina manolotra vola 2,000 ariary satria nambinanao tamin'ny asany ranto. Manaiky ny fandaminanao izahay na izany aza vonjeo ny zanako, iny ny apahafolo volana mai 47,700 ariary. Jesosy amba mangataka ny tahinao ny ankohonanay sy trano marary tahio ihany koa Jesosy ny asa fivelomanay. Iny misy vola 10,000 ariary ka 3,000 ariary ho an'ny fiangonana, 2,000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Ampoanao ny fahasoavako ianao, apetrako feno ao ampelantananao ny fahasalaman'ny zazakely ato akiboko dia mba omeo anay amin'izay ilay trano sy ilay vola Jesosy amin'ity herinandro ity, manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra fanampiana amin'izao confinement zao. Fito volana izao rabendrany hamafy tarigetra. Misaotra Jesosy, ianao Jesosy no anendry izay andro anaovana batisa io zazy io, vola 2,000 ariary ho an'ny asa mpifoazana mangataka ny hira 7,700 ao amin'ny Fpvm. Jaona sy vola fa 17 taona ny anniversaire ny mariage ny androany. Misaotra tompoko, miarahaba ny nahatratrarana ny Pentekosta dia mirary soa anareo ary miarahaba ny pasteur Iraka Ernestine amin'ny zao anniversaire an'izao na dia any amin'ny hôpitaly Azizy amin'ny nahatratrarany ny 27 taona mangataka vavaka manolotra vola 2,000 ariary. Voady fanomezana ho an'ny mpiasan'ny fiangonana 10,000 ariary avy amin'ny Rakoto Arvelo Andriatsitoaina fanantenana. Voninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy avy aminay eny menaka
mba vao jesosy ny olana misy eto amin'ny tokantranonay fa tena sahirana izahay ento ianao ny ampahafolokarena ao amin'ny trano firaketako mba asiako hanina ny tranoko ary izao toetra amin'izany aho Jehova tompony maro raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako ny fitahiana mananambiampy ho anareo vola ray alina ariary anaovana ny tranon'Andriamanitra. Ity Jesosy ny ampahafolokarena hoentina mpandrosoana ny asanao tahio hatrany izahay eny mianaka amin'ny fahasalamana vola ray alina ariary. Misaotra Jesosy noho ny fitahianao ny fiainanay manakavy indro ny ampahafolokarama 21 000 ariary 10 000 ariary anaovana ny tranodada 10 000 ariary fampandrosoana ny asan'ny fiangonana 10 ariary ho an'ny mahantra mangataka vavaka ho an'ny asanay mivady sy ny fianaran'ny ankizy voninkazo 10 000 ariary rahakom-pisaorana 2 alina ariary. Ity indray Jesosy ny ampahafolokarena atolotray amin'ity volana ity dia mamindrafo aminay Jesosy fa tsy mba nahavita mihitsy izahay hatramin'izay ary ankininay aminao indray ny hoavy rehetra mba ho voninahitra ho ny fiainanay eny mianaka tiako ianao Jesosy 42 000 ariary atolotra ho an'ny fiangonana ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Misaotra anao izahay Jesosy malala noho ny asa noho ny soa ataonao aminay sy ny fitiavanao ary ny indrafonao aminay fiainanay dia mbola apetraka aminao hatrany vola 200 000 francs ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Misaotra Jesosy ianao any hanome ny fanahy masina amin'ny vady aman-janako sy anokatra lalana ho an'ny fiainanay vola ray alina ariary ka 10 000 ariary ho an'ny fiangonana 10 000 ariary ho an'ny dada sy mama. Jesosy amin'ny misaotra be dia be ho anao fa mbola nitahinao foana ka velonaina noho ny fitahinao ahy. Ity Jesosy ny ampahafolo ny borsako 10 000 ariary ho an'ny asanao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahinao anay ka nahavitainay nandonitra osanay rehetra mangataka izay Jesosy mba ho sitranonao ireo aretina maro mangeja ny fiainanay vola 2 alina ariary ho an'ny fiangonana 10 000 ariary ho an'ny sekola lahady. Misaotra Jesosy tamin'ny fitondrano ny fiainanay hatramin'izay mba tanterao Jesosy ireo teny soa nampanantenainao anay fa miandry ianao izahay vola 9 ariary. Misaotra anao izahay eny mianaka Jesosy fa nitahinao hatramin'izao tsapanay tokoa Jesosy fa teo foana ianao dia hoentinay anohanana ny fanomboarana ny tranon'ny dada indro misy vola 7 alina ariary ampahafolony tamin'ny azonay tamin'ny fanampiana nangatahanay taminao. Misaotra anao izahay Jesosy tsara ny tompo dia raina ny tompo. Misaotra anao Jesosy noho ny nahatratrarany mity Lohanna ny faha 13 taonany tamin'ny 13 avril sy anjo Mikaia ny faha 12 taonany tamin'ny 14 Mey ianao Jesosy no mbola hitantana azy telo menada hanome fahendrena hanolotra sy hitay amin'ny ambony ho tonga amin'ny ambony indrindra hanome fahasalamana tanteraka ary toetra ampon'izy ireo mandrakariva ianao vola 25 000 ariary mitsinjara toy izao 20 000 ariary ho an'ny mahantra 5 000 ariary ho an'ny radio. Rahakom-pisaorana 14 000 ariary ampahafolokarena ho an'i Jesosy 40 000 ariary ho an'ny mahantra 40 000 ariary ny fitambarany 94 000 ariary. Misaotra Jesosy fa 5 volana izay no vita ary misaotra anao mbola velonaina soamantsara apetrako eo ampelantananao Jesosy ny fiainanay rehetra ny asa fivelomanay ary ny fiainako ara-pitiavana fa ianao ny mahalala ny zavatra rehetra manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny toby ambotsomeloka 2 alina ariary fanampiana ho an'ny foibe. Rahakom-pisaorana tolotra ho an'ny tranon'ny dada sy mama mangataka vavaka ao amin'ny dada ho vita soamantsara ny tranonay ary mba ho salama tsara ny zavikelinay vola 2 alina ariary. Misaotra an'i Jesosy noho ny fitahiana fa mbola nomenao hery ny mpanomponao na dia tao aza ny ady mafy ny lalovanay amin'izao vaninandro izao mangata-bavaka mba hitahinao daholo ny ankohonako rehetra manolotra vola 15 000 ariary ho an'ny tranon'ny dada mianakavy. Misaotra Jesosy fa sitranao tamin'ny alahady tamin'ny alalan'ndrany Jesosy Kristy mangataka vavaka fa mijangajanga ny vadiko dia lany daholo ny karamany ary izao dia mangataka fisarana mihitsy mangataka ao Jesosy mba ho azo ny contrat de travail ny zanako sy ny namako fa efa ela loatra ianao no hanafaka ny sakana rehetra manolotra vola 75 000 francs ka ho an'ny radio ny 35 000 francs ho an'ny tranon'ny dada ny 75 000 francs
fitambarany 100 000 francs 110 000 francs zany. Misaotra indrindra Jesosy fa nitanterahanao tokoa ny teninao hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo ady iraina ny anaranao manolotra vola 2 ariary. Misaotra Jesosy notahinao koa ny asanay tiako be ianao ko indro manolotra vola 5 ariary ho an'ny voninkazo. Ny vadiny Timo dia nisy nanolotra fisaorana vaovao-piangonana zany. Ny vadiny zanany zavikely ny ary ny fianakaviany manontolo dia manao etoana amin'ny fisaorana feno fakasitrana anareo rehetra tonga nampahery sy nanotrona ary ny Fotoam-Bavaka tamin'ny namoizany malalany razafin-drazaka Noel Etienne. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo nanolotra fararakitra 5 ariary moa ny fianakaviany tompokolahy. Dia toy izany koa fararakitra avy amin'ny fianakaviany tompokolahy raha tsy mba zafy manana Faustin. Izahay fianakaviany tompokolahy raha tsy mba zafy manana Faustin dia manao fisaorana sy fakasitrana ny Fpvm Tanànandrano ny groupe 1 ny voamerina ny fanompoam-pivavahana mpiara-miazakazaka rehetra tamin'ny fitodidodona nampahery sy nampion'Andriamanitra manakare-pahasoavana amaly fitianareo. Fianakaviany tompokolahy moa dia nanolotra fararakitra 2 ariary. Dia misy tatitra kely ho an'ny voady ho an'ny fanomezana naterin'ny olona ho an'ny tranony dada nandritra ny herinandro 897 500 ariary na 4 437 500 FMG. Mbola nisy ambony moa zany ny anniversaire dia ho tsarovana manokana Andriany Irina Tojo sy Ravelona Rivomino 7 taona ny mariazy ary Andriany Irina Tsanta 3 taona. Dia toy izay indray aza ny voady voaray teo am-pelatanantsika zany dia miisa 470 fijorona vavolombelona isan'andro zany fa miasa eto amin'izao toerana masina izao Andriamanitra. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery. Zay rehetrarehetra zay natao efa natitra ho an'i Jehovah daholo. Misaotra anao Jesosy, misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao ny fanahy masina amin'izao fotoana fanateram-bokatra izao. Misaotra tompon-pitsangana daholo tsika rehetrarehetra anao nira hoe mamoko indrindra ianao Jesosy, ohatran'ny hoe le mpanatitra fanatitra manko fanatitra dorana aloha dia mitsinjaka mihitsy ho an'i Jehovah manoloana ny fanatitra ho azy. Ary raha ohatra kosa izy tsy manana afa-tsy fanatitra kely, ohatra hoe vory-malala kely na zanak'ondry kely dia mandohalika mihitsy izy hoe tsy manana afa-tsy ireo Andriamanitra ka dia mba raiso zany hankasitrao. Zay nanaovantsika ilay hoe tsy manana vola, tsy manana rena aho fa zay mba kely ananako dia meko anao fa ampoanao ny ampoa ny fahasoavanao. Mitovy amin'izany mihitsy ny hiratsika, tsangantsika rehetrarehetra misaotra anao Jesosy mpiaino vavaka. Akavia koa
betsaka mafo antokotsy. Misaotra Jesosy dia misaotra Jesosy dia misaotra Jesosy a zay mba kely vitanay a raiso zany ankasitrao zany a mba ampitony ny fahatezeranao aminay. Misaotra tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro endrika amin'ny voninahitany rehetra. Petraka isika eo kely le firandriny ambonindrindra iny dia alohan'ny hitorian'Andriamatora Velson Saky mpitandrina any Argenteuil any Paris dia anao ny hira isika zay nisy nangataka teo 2750 548 ny andininy faharoa. Jehovah mipitarika anay rehetra ao andalam-pamarinana ka tsy ho kivy ny fanahinay amin'ny alba-hafatesana. Eny ianao ry tokiko irery no hiara-dia amiko ka nitsoraka azonao mahery no hanafaka ny tahotra. Tsangana indray tsika rehetra. Jehovah no mpitarika ao andalam-pamarinana koa tsy ho kivy ny fanahy amin'ny alba-hafatesana. Ianao ry tokiko irery no hiara-dia amiko ka nitsoraka azonao mahery no hanafaka ny tahotra ka nitsoraka azonao mahery no hanafaka ny tahotra. Tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika natrahatra amin'izao fotoana izao dia faly ihany koa miarabantsika tratra amin'izao andron'ny Pentekosta izao. Afahantsika ihany koa mbola mifampahery amin'ny anaran'izao toriteny foy izao. Voalohan'izany dia hivavaka aloha isika, vavaka isika. Voninahitra ny Andriamanitra tompony mpanjakanay. Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ranonay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy lazoko alalanay lay tianay tsy mahafoy anay atsona andro dia andro atsona alina dia alina. Misaotra Jesosy efa nidera sy nanana voninahitra aminao zay. Misaotra zoko malalana amin'ny fotoananao rehetra. Efa mifona dia mifona sy mibebaka taminao zay dia namindra fotanao ianao. Ankehitriny zay Jesosy ifampahery amin'ny anaranao dia rakofa ny fanahana masina Jesosy. Aoka mba zay rehetra avy aminao ny fampaherezana eto na ny miteny na ny miaino dia aoka ny fanahinao masina andrakotra anay Jesosy dia mitenena tompo na dia teny tokana ihany aniaraka ny fombanao fa miaino anao zay mpanomponao. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra ny tompo isika ary andeha isika andray ny tenin'Andriamanitra avy hatrany zay tonga amintsika amin'ity andro an'io ity.
Zany dia ho hitantsika amin'ny bokin'ny Salamo fa 700. Salamo fa 700 no vakitsika raisitsika andininy fa 17 ka hatramin'ny andininy fa 120. Salamo fa 700 ny andininy fa 17 ka hatramin'ny fa 120. Dia rehefa aveo hotoizatsika izany teny zany ao amin'ny bokin'ny Joela toko 3 ny andininy 1 sy ny 2 ihany. Raha mitovy ny baibolitsika zany bokin'ny Joela zany raha baiboly lehibe dia page 843. Zay dia ho jerentsika ny teny Salamo amin'ny anaran'i Jesosy. Mitondra fahoriana ny adala noho ny fahadisoany sy ny elony, namona aminaina azy ny anina rehetra, ary nanakaiky ny vavahadiny fahafatesana izy, dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo raory ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nandefa ny tenin'izy mba hasitrana azy, ary nanafaka azy tamin'ny longony anjerany. Aoka hideran'i Jehovah ireo noho ny famindrapony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Toizantsika izany amin'ny bokin'ny Joela toko 3 andininy 1 sy ny 2. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny olony nofo rehetra aho, dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo lahy antitrareo amin'ny nofy, ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Endriavana faly sika mifankahita tava indray na dia amin'ny alalan'izao aina aman-jery izao. Faly sika na dia amin'ny alalan'ny radio ihany ary mandre zany fampaherezana zany tenin'Andriamanitra zany izay tonga amintsika androany. Eny amin'izao vaninandro iainantsika izao tsy azo odiana tsy hita satria taraina dia mitaraina tokoa izao tontolo izao. Araka ny tenin'ny Salamo izay novakitsika teo hoe tondra fahoriana ny adala, tahaka ny adala mitondra fahoriana, mipepopepo, tsy malala izay lalana tokony ho aleha intsony. Maty ary raha ny tatiany nahita ampitany ranomasina dia tena nampivarahotsana, tena nampatahotra ary nampivarahotsana nay mihitsy ny zavanitranga, satria rehefa tonga izany valana retin'izany dia tonga dia nandravana napotika. Tsy mba fananana nipotika fa ny ain'olona 500 ny ray maty anatin'ny ray andro, 400 nampiorory zany, ary nampivavaka. Taraina tamin'i Jehovah raha ory izy, ka novonjeny tamin'ny fahatereny. Nandefa ny tenin'izy ahasitrana azy. Misaotra dia misaotra ny tompo fa tsy miova izany teniny izany, fa nandefa ny teniny tokoa ny Jesosy anasitrana. Rehefa tonga izany arety mandringan'izany dia ny teny nanafatra tamin'ny mpanompony Jesosy, anamasina ny rano ho tahaka ny rany, ary dia hisotro an'izany daholo ny mino rehetra izay miaraka amintsika. Andro amin'izany daholo, hisasa sy dio amin'izany daholo izany rahan'i Jesosy izany. Izay niafatra avy any amin'ny ray aman-dreny ary dia misaotra fa dia tahaka ny adala tsy mahita ho atao intsony,
fa dia ny manaraka sisa inona no atao fijorona vavolombelona ray na roa no etoko aminareo fa maro be izy ireny izay mbola mitohy mandraka kehitriny zany asan'Andriamanitra zany ny anankiray voalohany narary izy vao tonga atao hoe teo amin'ny herinandro teo ny partany zany teto Frantsa zany coronavirus zany dia nangorangoraka daholo ny vatany nalemy daholo ny tapany ambany rehetrarehetra vohatra amin'ny sainy ny antso izy pastera marary afo zao dia izay mantsy azy ianao ve nanaraka toriteny avy any Madagasikara nanaraka kefa nanamasina ny rano efa natao daholo ny asa mbola tsy nanao fa raha mba mety andao atao pastera dia natao ny asa rehefa vita ny asa dia nipetraka aloha alina ny andro amin'izay rehefa alina ny andro voame ny ombo ny aretina vao maika ny nalemy ny antso ny azakazaka amin'izay tsy navita tsony na ny vavaka fa tonga dia ny antso dokotera rehefa ny antso dokotera dia nitenenina tamin'ny dokotera daholo zao mahazo azy zao manjo ahy teo ozy izy ny dokotera hoe coronavirus zany mahazo anao zany vita izay maraina ny andro coronavirus ny pastera ay inona ny atao tsy maintsy atao test aloha eny ary ndao ary mbola tohizana foana ny asa mino ve anao fa Jesosy manasitrany mino a tohizana ny asa ny alina fanondroany ray vao maika latsaka ndray izy efoatra no faty mihitsy ny antso ny samio aty aminay dia ren'ilay mpikarakara ny olona ho ampidiriny hopitaly reny ny antso ny samio nahazo ny samio inona ny mahazo anao zao avy mangorangoraka coronavirus zany efa nanao test ve anao raha pitso maraina atompoko ny manao test ataovy ny test dia zay valin'ny test dia ho avy zay akanao atory tonga ny maraina mbola nitohizana ny asa andehanao testa amin'ny sivo izy no testa pastera ndana amin'izay ara manao testa rehefa avy nodisana so nisotro ny rano Jesosy verina avy any vita ny testa moa amin'ny 4 arivo eo dia mivaly nalaina amin'izay mivaly ny testa akory ny fifaliana fa negatif tsisy coronavirus a pastera voninahitra ny eo an'Andriamanitra misaotra Jesosy rehefa naheno an'izay dia tonga dia ohatra ny sinda ny aretina tahaka ny afaka tonga dia nioraka hanompo anao a Jesosy sitranonao manao anenao zao tsy matrany tsy maninona tsony a pastera tohizana ihany ny asa sitrana saotran' Jesosy dokotera anankiroa ny teny hoe marary ianao fa Jesosy tonga nanasitrana zany ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny anankiray indray mbola mpivavaka ao aminay ihany koa satria izy roa reto samy ao aminay daholo gasy ohatrantsika izao tsy mba nanam-potoana izy hisotroana ny rany Jesosy fa rehefa tonga ny aretina tonga dia namely tapoka sepotra tsy maintsy nampidirina hopitaly dia tany amin'ny hopitaly izy ny antso amin'izay ny vatiny mbola mananjanaka kely zao pastera ny manjo mino ve ianao fa ndray aman-dreny manaraka fotoana avy amin'ny Madagasikara ve ianao manaraka pastera efa nampiatra ampiatra pastera tonga milatsakalina amin'izay nampianaran'i Jesosy tamin'ny alalan'ny ray aman-drenintsika natao ny asa natao ny fomba rehetra izay nitenenan'i Jesosy andavonany izay devoly izay eny amin'ny rahona rehetrarehetra eny amin'ny abakabaka ny lanitra rehetra tsy tonga any amin'ny hopitaly tsony tsika tsy tafiditra tsony rehefa tafiditra hopitaly ren'le maty renydretra izay miditra hopitaly tsisy afaka miresaka amin'ny tsony fa na izy maty dia io alaivo amin'izay ny razana na izy velona dia misaotra an'Andriamanitra tsisy azo atao fa nafafy ny rahan'i Jesosy araka ny baikon' Jesosy rehetrarehetra izay azontsika
avy any amin'ray aman-dreny ambany Madagasikara dia natao zany. Sotra n'Andriamanitra lehibe na dia naharitra raha ny fotoanany janonany teny amin'ny hôpitaly. Voaka soamatsara izy sitrana. Mino veo aho ianao fa Jesosy nanasitrana. Tena reko pastera. Tena henoko mihitsy ilay Jesosy manasitrana. Fanompo azy aho. Misaotra ho a Jesosy. Voninahitra ny eo anao rery any Jesosy ny amin'izany. Misaotra fa Andriamanitra azo antsoina ianao rehefa ory izay ka mitady ianao dia mandefa ny teninao ianao hanasitranana anay. Zany dia havana ny entina mba hifampahirezana fa ny ainanay aty zany ary tena ny ainanay tao anatin'ny ororo tokoa. Fa misaotra ny Tompo fa mbola miteny izy manoro ary sika rehetra eran-tany samy nampiasa an'izany daholo dia velona trapam-monjeny. Betsaka dia betsaka ny gasy maty fa isaorana n'Andriamanitra tsy ao anatin'ny fiangonantsika izany satria isika dia nampiatra izay rehetra ny teneniny araka ny tenin'ny Maria renin'i Jesosy tanikana rehefa tonga tao amin'ny fanasana. Nananafatra nyreto mpanompo reto izy ka nyteny hoe ataovy izay rehetra asainy ataonareo. Dia natao izany tampinoana, tena tampinoana ary dia nandresitsika miaraka amin'ny Jesosy. Mino aho fa mbola mandresy isika nareo any Madagasikara dia tena manana an'izany finoana izany koa. Ankehitriny anankiroa ny maty ary zany ary mbola hiahina satria fantatra fa miasa Jesosy ary miasa satria anazy nge zao tontolo zao hoe raha miasa ve izy any aminareo miasa koa izy aty aminay. Fa ny finoana ny zava-dehibe. Aoka mba hanana finoana matanjaka, aoka mba hanana finoana mahery. Mbola tsy vita ny ady, fa aoka mba teny ho tanteraka amintsika ny teniny hoe ianareo angina za hiado anareo. Atao izay rehetra asaiko ataonareo. Misaotra n'Andriamanitra isika ny amin'izany rehetrarehetra izany. Ary dia mafaly anay aty pitany ranomasina rehetra. Mino aho fa faly daholo ny olona rehetra mandre zany fitaovam-pivavahana sy fandaharana fampaherezana ataonareo avy any Madagasikara zany dia mahafaly ary tsy mety mihitsy ny foko raha tsy miteny kely mba misaotra be dia be anareo fa nahavonjy ain'olona marobe zany, nahavonjy fanahin'olona marobe zany. Eny fa na dia tsy eo amin'ny Fpvm misy atsika ary dia lasa nivavaka daholo tamin'ny voalohany aloha manontany inona koa zany inona fa rehefa tery taka miadala fefofaty ny sarangotra hatramin'i Jesosy dia nahita ny voninahitra Jesosy. Zany tao hoe asan'Andriamanitra ka dia misaotra indrindra nareo, misaotra nareo mitompona andraikitra zao radio zao fa mahereza ianareo fa mamonjy fanahin'olona marobe ka dia misaotra indrindra. Ary ny tena tsy adino dia ianareo isaky ny manaraka ny fotoana izay dia mandre foana vavaka ho anay aty ampitany ranomasina ny ray aman-dreninay sy izay rehetra mitarika ny fotoana. Misaotra indrindra nareo ny amin'izany rehetrarehetra izany. Izay koa nge aty ampitany ranomasina mba mitebitebiko mieritreritra anareo any ary dia ny fampahery mihitsy izay aza mba adino re na dia tsy mifanatry tavara. Vavaka ho an'ny Madagasikara, vavaka ho an'ny havantsika rehetra any Madagasikara dia mahafaly ny foko mitenenareo an'izany fa izay koa dia mahatsiaro anareo am-bavaka araka ny tenin'i Jesosy mifampivavaha ianareo ka dia misaotra indrindra nareo amin'izany rehetrarehetra tanterahanareo zany. Misaotra ny Tompo. Ny manaraka dia ny amin'izao Pentekosta zao moa fa tsy fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fanahiny masina. Zany mahatonga ny bokin'ny Joela ny teny tamintsika hoe ary amin'izany ny andro zany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Amin'izao andron'ny Pentekosta zao na dia fahatsiarovana fotsiny ihany ary dia tanterahan'Andriamanitra foana nge zany. Tanterahan'Andriamanitra foana zany satria Jesosy mihitsy no mangataka
mahatsara anareo ny fialako fa zaho aniraka ny fanahy masina ho aminareo meniny ray ho anareo zany na dia fahatsiarovana efa niasa tamintsika foany zany fanahy masina zany mbola hiasa foany zany fanahy masina zany mba hananantsika fanahy mahery mba hananantsika fanahy tsy osa ho ny soratra masina fa fanahy mahery ahafahantsika mandresy tahaka n'ilay Jesosy tompontsika ka dia misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa zany rehetrarehetra zany dia asan'ny fanahy masina. Tantara kely anankiray no entiko amintsika amin'izao toriteny izao sariana ny saintsika. Nisy tany Amerika tany ity tantara ity mety efa renao tsy maninona zany fa averina ihany mba handraisantsika lesona. Tany Amerika tany nisy ramatoa anankiray nananjanaka kely teo amin'ny 7 taona teo izy. Rehefa tonga ny faha-7 taonan'izany zaza zany dia narary ilay zaza rehefa natao ny fitiliana rehetra dia voan'ny kansera ary kansera tena manerana ny vatany mihitsy no manjo azy zany moa ny kansera. Ary rehefa tonga zany dia nivavaka izy moa dia mivavaka tena tian'i Jesosy mihitsy dia nivavaka izy Jesosy ahitanao ny fahoriana mianaka tsy manana na inona nge izay mianaka Jesosy fa mivavaka izay mba hirao ny fanahinao masina irao Jesosy amin'ny fombanao. Dia nare izy fa misy professeur anankiray tena mahay zany professeur zany ary zay rehetra marary tonga ao aminy dia saiky sitrana avokoa amin'io karazana aretina anankiray io. Dia rehefa nivavaka izy teo Jesosy zany professeur zany inge satria manana fotoana ohatrantsika hoe isaky ny amin'ny 7 izy dia mivavaka amin'ny 7 arivo dia mitolona mivavaka. Dia misy n'izany professeur zany inge Jesosy zay tsy manam-bola aizana ny fire andehanana ihany ara tsy misy fa misy n'izany no mahay manasitrana Jesosy aoka ny fanahinao mba hiasa mafy aty anatinay anasitrana ny zandrikelinao ianao. Ty professeur ny teneniny ity tsy tsy hitany akory tsy fantany ny anarany fotsiny ny reny. Le professeur amin'ny vanim-potoana io andeha anao misy conférence ho alehany fivoriana lehibe ho alehany tsy maintsy mandeha satria hanazava amin'ny olona izy koa raisy tanana fa be dia be ny fanasitranana izay nataony. Rehefa nandeha izy dia nandray fiaramanidina dia nandeha. Rehefa nandeha izy nandeha teo amin'ny adiny roa teo amin'ny fiaramanidina hamonjy ilay fivoriam-be teny ampanodinana teny dia nyteniny mpanamorin'ireo planina hoe tsy maintsy hipetraka tsika fa ratsy be ny andro dia mipetraka ny avion. Teo izy nieritreritra ahoana ity ny olona miandry adaholy amin'ny fivoriana izay ataoko inona ny ataoko nitady hevitra izy nahita hevitra izy andeha fiara indray aho izy fa ohatrany toadiny 4 dia tonga any mety tratraka ihany ny fotoana. Lasa naka fiara indray izy dia lasa nandeha teo amin'ny adiny roa izy avy be indray ny orana ny kidy tsy afaka nandeha tsony tsy maintsy mijanona indray izy dia naka sisiny tsy hifankahitana tsony. Any Amerika ny orana rehefa avy dia tena ngeza tena tsy hifankahitana mihitsy. Janona izy dia rehefa nijanona izy dia nahita jirony tsy lopolopy ery akaiky ery andeha hoatra aho izy foatra mangatsika mihitsy ato anaty fiara ato. Dia lasa izy dia nandondona. Rehefa nandondona izy dia nisy nanokatra izy zao mba sokafika ilay azafady dia nisokafana. Rehefa nisokafana dia ozy izy ilay ramatoa nandray azy hoe hay mandrosoa ianao tsy hanelingelinanao aho fa mba mitady telefonina fotsiny aho fa te hiantso aho fa misy zavatra maika tsy maintsy alehako fa tsy afaka mandeha fa taraiky eto fa avy be ny orana. Midira ozy izy ilay ramatoa fa za tsy manana telefonina midira fa mangatsika ianao midira. Dia niresy lahatra ihany izy dia niditra tao an-trano. Rehefa niditra tao an-trano izy dia nijery misy ankizy matory eo ambony fandriana dia nanontany izy fa izy io zaza io zanako ozy izy ilay ramatoa fa maninona izy io marary izy io manko marary mafy mihitsy izy io. Ay
ka inona ny ataonao dia mivavaka ay raha mba afaka ianao ndao mba hiary hivavaka amiko fa ao amin'ilay ora fivavahako mihitsy zao andalovanao zao dia taitra le professeur izy tsy mba mivavaka izany izy tsy mba manana an' Jesosy izany taitra izy toy izy ataoviny ianao fa tsy maninona alao aheto ihany rehefa mivavaka amin'izay ty raha matoty nasesiny teo amin'izay ny fitarainany tamin'i Jesosy misy professeur any Jesosy misy an'izao any tongava amin'ny herin'ny fanano amin'ny masina Jesosy asehoy hafa velona ianao f'Andriamanitra tianay mianaka ianao tian'io zanako ianao nivavaka izy vita ny vavaka taitra le professeur fa iza nivavahanao zany le Andriamanitra lehibe indrindra lay maniraka ny fanahy masina lay miainy vavaka tanindrika le professeur tantara amin'izay ny lalany zange dia zao ay zany le Andriamanitra ao mihitsy ny nanamboatra n'io lalako fa za le professeur tedavinao taitrako le ramatoa ianao ve sy za le professeur tedavinao fa tena resy lahatra fa tena ny Andriamanitra ivavahanao no manao an'izao lalany zao atongavaka eto amin'ity toerany ity lay Jesosy tianao mihitsy nitondra teto inona ary ny azoko atao amin'ny zanakao dia nitsabony lay zaza dia sitrana soamatsara ary izy rehefa avy eo rehefa nanontaniana fa naninona ianao ny tsy tonga nisy fahagagana lehibe tao amin'ny fiainako zany natao hoe fahagagana mbola tsy hitako zany ary tsy niainako fa nareny feo an'ilay Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina tao anatin'ny vavaka izay ny ilainy tamiko amonjy an'io zaza io dia tonga eto dia rehefa avy eo voamaika nalaza be izy ary voamaika nampitodika ny olona tao amin'i Jesosy zany fijoroan'ny vavolombelona nataon'ny professeur zany ary izy mianaka kosa dia sitrana soamatsara tahaka izany fomba anisan'ny fomba fiasan'ny fanahy masina amintsika ka dia samy maherezy fa nivavaka tao ary ny finoana ampitoery tsara fa ny zavatra tsy vitan'olombelona ain'Andriamanitra indrindra amin'izao ao anatin'izao olana eo amin'ny fiainantsika izao tedavy Jesosy fa ameanao ny fanahiny masina eto ampamaranana dia mafaly ny foko ny mitondra antsika mamaky ny bokin'ny Efesianina toko 13 raisintsika ny andininy 14 ihany Efesianina toko 13 ny andininy 14 amin'ny anaran'i Jesosy ary noho izany no andalehako amin'ny ray izy ny apôstôly Paoly no miteny eto ary noho izany no andalehako amin'ny ray izay azahoany ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana mba homeny ianareo araky ny hareniny voninahiny ny mba ho atanjahany fantatra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo mba hitoerany Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka siorina mafy amin'ny fitiavana ary ny andininy 20 ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na heverintsika aza ary ny hery izay miasa ao anatintsika ho azy aneny voninahitra ho ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen. Mahereza daholo tompoko. Nalavitra azy ianao taloha tsy foiny tsy nalala lay tompo so nefa nantsoiny ireny
lavitra be tsy nalala ankehitriny tonga zanaka malala aza neritreritry anao efa very jesosy ane tsy namelanao irery ka naino nelokana ditrantsika tsy nanary izy fa mbola ny andratsika fahoanao nandaozany ilanitra fahoanao no namorizany ny ainy fahoanao niranyratsaka ufanavutani anao sy famonjenanao matoky fefapandresy anao fefapandresy anao na elazy anao tsy nivavaka nanery anao ny fiainana kareraka eo indritrana jesosy manafaka ilalan-tsarotra ovay ovaova mitody vetivety fa omeny anao ny zavatra tsy takatra fa ny tompo ane mahay zava-makaka ny raha omay tsy ho anye mbola isa fahoanao nandaozany ilanitra fahoanao no namoizany ny ainy fahoanao niranyratsaka ufanavutany anao sy famonjenanao matoky fefapandresy anao fefapandresy anao sotra tofa dia mampihetsi-po daholo zany reko androany zany misotra paster Zakira Velson any fiangonana Argenteu isika misotra paster misotra anareo fiangonana rehetra any ampitan-dranomasina fa ianareo ny tena fanandalovany sabatra sy ny reto mandringana ary ny mbola hitory ny filazantsara sy joro vavolombelona eo amin'ny manaraka eo aza dia ho hitanareo mihitsiny fa tsy misy afaka nivoaka ny trano fa paster toy zao dia afaka nivoaka ny trano fa ny manaraka eo tsy afaka mivoaka ny trano fa dia a distance daholo nanaovana azy fa nahasitranana olona maro zany mba mampahery anay ane nareo le petan-dranomasina anay sotra n'le mpihira koa fa tena izy amoreo zao lampy tena nafinahitra mpandresy sady tsika misy avatsika any ampitan-dranomasina ny any vonandefa teo voady izy eto fa ty olona ty izy izy ny anarako za raha Velarosoa Renina Mélanie mivavaka ato amin'ny Fpvm fa miasa any amin'ny Fort Voiron
amin'ny consulat en Autriche tanao am'izany davitra be kaikiny Allemagne zany femme de ménage hono izy sady cuisinière tsy afaka mody mihitsy ary tsy avelan'ny mpampiasa ady mody fa afaka mivavaka tsara kosa manaraka ny radio tonga hatrany Autriche zany tsika bedakavy dia manolotra vola hono izy fandraisana andraikitra fa folo-karena 500 000 francs 200 000 francs hony tao tranony dada sy neny 100 000 francs hony ho an'ny mahantra 100 000 francs hony ho an'ny toby 100 000 francs hony fanampiana ny mpitandrana izay sahirana ary ny 46 000 francs ho an'ny fiangonana total ny 546 000 francs dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mahafinaritra fa maheno antsika dododododolona trano lavitra be trano Australie koa mba mangataka irzareo anetry Australie mba hiteny indray andro any dia mampatsiaro antsika rehetra riavana fa amin'ny alarobia zay alohan'ny fandraisana dia fisotrorany rany Jesosy indray dia satria misami miomana amin'izany daoly amin'ny alarobia zao araka amin'ny fotoana fiasana fandrenisana ny radio azafady dia ampieritreritra anareo fa tena mahalasa eritreritra tokoa ny toriteny na fijoroana vavolombelona fampahirezana na izay rehetra nandray anjara teto hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany mampihetsi-po tokoa ny salamo izay voalaza teo amin'ny salamo 107 hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy nandefa ny teniny Jesosy tamin'ny toriteny tonga amin'ny otokoana izany andefa ny teniny izy tamin'ny hira tamin'ny vavaka anasitrana anao an'izany dia ho ny 9 dia faly ireo satria sy tsahatra daholo koa zany retina rehetrarehetra zany riavana ny nafarany tompo antsika dia tsotratsy tandremo izy za ozy nilaza taminareo izany mombanareo mombanareo na faly anareo zany na ampitombo finoana anareo zany kanefa kosa ozy na anjary na varivariana ny sasany efa eo zany Jesosy ndao hiasa ndao izay tiana tao sasany raha niverina ny fahotana indray zao izy no mampalahelo tsarovo ny teniko izy fa ny fahotanareo noho izy ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra zany hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra zany ane tsy hoe hevitra fitaratra ka afaka manao hoe koko na tsirey aza na hita hoe mitomany na tsirey aza na hita hoe mandoalika na tsireny aza tsy zany fa hevitra geza be zany tahaka ny tsinanina sy ny andrefana ary ny avony tahaka ny lanitra fa namanana avoka kikika mafy azy ianao tsy misy mahary an'izany ande tsinanina lavitra any na ny andrefana lavitra any io aloha ravana tsy misy afa-tsy ny fanamasina any afaka tonga dia mampirobaka an'io izay ihany fanomezana ane zany tsy haitsika matomena antsika ka izay fanomezana zay angatao mafy amin'Andriamanitra androany mba hiasa ho anao hifona ho anao hivavaka ho anao itikatra no homen'ny tompo antsika tsiraray avy amin'ny androny roany Jeremia 5:12
Jeremia 5:10. Indininy 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao no mahalala Jehova o, tsarovy aho ka vangio. Jehova rery ny mahalala ny fahotanao zanako zany sy ny ditranao zay mampalahelo mampitomany azy io isan'andro n'izy mitomany. Io ny fonany amin'Andriamanitra koa isan'andro ho anao. Azo ataonao tsinitsiny zany. Omena anao androany ny fanahy masina. Tsarovy Andriamanitra fa very. Tsy mifankahita tsony tsika noho ny fahotako. Tsy mavavaka tsony noho ny adim-piainako. Tsarovy ary androany isa-tokantrano isam-baravarana ivavaka noho ny fahatongavan'ny fanahy masina vangio za. Vadinao koa miteny an'izany mangataka mitaraina, zanakao koa mitaraina amin'izany fa samy mpanota daholo, samy maka coin tsirairay avy. Tsarovy za, fa tsy hoe tsarovy zahay fa za sy ny ditrako sy ny fahotako Andriamanitra tsy iverenako mitsodry zany, fa mba tsarovy androany dia vangio. Hamangy anao ny tompo, dana mangataka mafy amin'ny Jehova Andriamanitra. Jehova o, mba alefaso ty amiko le dokotera mahay indrindra. Iza moa dokotera mahay indrindra io? Jesosy Andriamanitra, mba alefaso ty amiko le dokotera mahay indrindra. Ataovy toga ty amiko mihitsy, na fomba mihinana na fomba hoana atongava le ty, na mampijaly aza na ranonorana ny fahotako, na mampijaly aza no fotaka mandrevo amin'ny fahalebeko. Ajanony eto tokantranoko izy andrany Andriamanitra. Zay ny asan'ny fanahy masina, mba hamangin'ny tompo tsirairay avy antsika androany. Manomboka any amin'ny 7 alina dia efa samy mangataka ny fanahy masina sy mifona, ary androantsika dia hifona amin'Andriamanitra firanako amin'ny alalan'ny hira 408. Jehova ray maro-po ane zany, fantatro zany, maharitra amin'ny fahadalanao, maharitra amin'ny fahalehibenao, ao anaty fotaky ny ditranao. Maharitra foana io Jesosy io, mitady anao lay ty sy mamindra fo. Mba menony atako dia mamindra fo amiko. Zaho zay mangataka Jesosy, tsy azo amarinina ninina fahaizanao. Raha tahaka ny antsinanana sy ny andrefatra ny ateviny zany rindrina mampisaraka anareo amin'Andriamanitra zany, tsisy azo amarinina an'izany na fomba inona na fomba inona. Be ny tsiniko zay ihany valiny, nefa mamindra fo amiko. Ny 5 rehetrarehetra mandoalika doly le Jesosy le tena dokotera, le mahay zavatra rehetra mihitsy, zay no anarany.
io ny antoko angatahako aminao ilay mpamindra fo hamelanao ny eloko rehefa vaky amin'izay ny rindrina ny fahotantsika mamangy anao ny tompo androany indiny voalohany sy faharoapetsanganana indiny fahadimy eo mpandoalena beba aloha fa hamangy anao ny tompo a na inona ho lazainy sy ny fahalemenao na ny asanao tsy misy na ny aretinao betsaka na ny adi-tsainao tsy misy tso ny vahaolana hamangy anao izay ny roandy tsangantsika rehetra Zatia si mamindra fo o mia nuni ataku mba mamindra fo zao zay mangatake izao izay mangata Indrisi benitsiniku mamindra fumami amtoalika isika fa Jesosy no anarana misotra fa vahoaka marobe dia marobe kaia tena novonjenao ny sitranonao satria miaino ny teninao tokoa sotranao izay amin'izany Andriamanitra ray eo rain Jesosy Kristy ilay zokinay malalanay androny Pentekosta izao fanomezana nefa tsy hoe hitady tsy hitady zay na sahiran-tsaina zay mitady azy fa tonga dia omena ho anay Andriamanitra ray mba omeo anay le dokotera le mahay indrindra hanasitrana ny taninay Jesosy atao vitany Madagasikara atao vitany zao malagasy zao atao vitany naiza misy azy Andriamanitra ray io fantatro aberabe zany dokoterinay zany tonga hatrany ampitan-dranomasina manerana an'izao tontolo zao sahirana any amin'ny mahatra ny aniko hoanina tsy misy ny asa mandraraha very ny retina mitranga fona fantatro fa sahirana amin'izany izy Andriamanitra androany araka ny teninao dia mba ho tsarovanao daholo zay rehetrarehetra mivavaka sy mitaraina aminao androany dia ho vanginao Jesosy
mety tsy mahalala anao izy. Ianao koa raha mety tsy mahalala azy intsony noho ny fahotana. Miosina mivadalana izay dia tsy fantatro intsony. Fa raha fa mba tonga ho le dokotera tsara dia Jesosy. Mandrosoa Jesosy, mandrosoa aho amin'ny tokantranonay izay. Vangio sy trano no marary. Sy trano no marary Jesosy. Izay ny amin'ny hôpitaly rehetra any. Tsy hitany dokotera izay atao. Fa ianao mba monja anay tsirairay avy. Jereo ny tsy hanasa rehetra. Sahirana ny sainay ne. Tonga raha fahantrana. Zany no mahazo anay. Zany raha norana daholo misakana anao Jesosy. Vangio izay androany. Vangio. Mba hitsahatra amin'izay ny fahatezeranao Jesosy. Mba hitsahatra amin'izay ny fahatezeranao. Dia hitsahatra zao coronavirus zao Jesosy. Fa ianao ihany no mahay manafaka an'izao satria tsy misy zava-mahagaga ka tsy hainao Jesosy. Isotro sy hihinana izay androany ny tenanao sy ny ranao. Homenao anay androany le tenanao le tsy mba mety marary Jesosy. Ho afaka amin'ny loza rehetra izay. Homenao anay androany le ranao teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Azo famianan-keloko izay androany. Azo fanasitranana. Ary azo vahaolana. Mihoatra noho izany Jesosy. Dia ho tafaray aminay amin'izay ianao ka tsy hamelanay intsony. Fa hiaraka aminao izay. Ary ianao hiaraka aminay ankehitriny mandra-pahatonga eny aminao. Dia ny anaran'i Jesosy zokinay malala no angatana izany rehetrarehetra izany. Misaotra Tompo. Amen. Tsangantsika rehetrarehetra. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina namadiana azy iny dia nandray ny mofo izy. Ary nilaza izy hoe zaho izy le mofo avy any an-danitra. Izay mihinana ny nofoko izy sy misotro ny rako no ny manana fiainana mandrakizay. Hamangy atsika kitombotombo androany amin'izao ora sy fotoana izao. Ary milaza amintsika foana izy isan'andro. Fa tsy noho ny aminao ny anaovako an'izao izy fa noho ny amin'ny anarako masina. Misaotra Jesosy. Misaotra noho ny fitiavanao. Fa naoviana kosa nareo izy no misotro sy mihinana dia mba tsarovy. Ny raha 749 ataontsika 449. Nzay reko Tompo, reko ny feonao miantso ahy ianao satria tia. Fa tsy zany miantso anao fa ianao no miantso ahy. Raisoa Tompo, diovy ny ranao soa teo Kalvary. Tsangantsika rehetra. Dia ny voalohany ihany. Mia
satria mamangy anay sady anao zao zay tonga miangona sy miaino anay am'izao ora sy fotoana izao. Misaotra Jesosy malala, misaotra araka ny teninao Jesosy hoe za le mofo nidina avy any an-danitra. Jero ny sakafo hohaninay rehetrarehetra, sakafony malagasy, sakafony kristianina, sakafo zay rehetrarehetra mino anao na dia tsy mino anao aza Jesosy, asio le mofo avy any an-danitra mba hitondra hery fiarovana. Na dia mantra ary raika vary tsisy loka no hohaninay, misy hery fiarovana avy any aminao. Lay tsy hita maso tahaka ny coronavirus, tsy hita maso ny dirany zany ao amin'ny tenanay manontolo sy ny sakafonay manontolo Jesosy andresy zay. Ary le ranao malatsaka teo ambony azy fijaliana ho an'ny mpanota, fa tsy hoe ho an'ny olona saika nanota ka mifona aminao, fa le mpanota iringiriny ao anaty fotaka tsy fantatra itsody nandatsahanao ny ranao, sady ho famelan-keloka ny fanasitranana Jesosy. Raha izy daholo ireo fanafody namboarina ho an'ny malagasy dia ny CVO zany Jesosy, sy zay fanafody efa niraisiny ho an'ny malagasy hainao Jesosy, no mandeha faniranao ao anatin'ny tavoahangy mpanafody mba ho isan'ny singa anankiray fanasitranana. Tsy vitan'olombelona zany fa vitanao. Tsy hain'olombelona manokatra n'izany tavoahangy zany fa hainao, dia ny ranao amin'izay Jesosy ho any anatinay amin'ny rano rehetrarehetra sotronay na rano mangatsika fisotronay isan'andro ary zany ho alefanao andy zany rano zany Jesosy, mitondra fanasitranana, famelam-po, famelan-keloka noho ny fitiavanao Jesosy. Ilay profesera mahay indrindra sady mamangy anay androany, dia ny anaranao rery ihany no angatana izany Jesosy. Reo ny tekorinandray anareo famantarana rehetrarehetra reo dia ny mofonao sy ny ranao zany Jesosy amasino. Reo koa ny tena olombelona mifanakaiky indrindra mifanarasera aminay, sarony fananao masina mba tsy ho laitra n'izay coronavirus, fa solo tenanao mahery hanolotra zany ho an'ny mpanomponao rehetra. Zay rehetrarehetra kosa voavanginao androany ka mifanatrika mifanoloana aminao, ilay dokotera mahay indrindra dia na tsy miteny ary zay efa fantatrao ny momba anay tsirairay avy ary apetraka aminao zany, ka ny anaranao rery ihany angatahako zany Jesosy. Amen. Fa Jesosy tombo tamin'ny alina namadiana azy ny tena indray ny mofo, rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy hoe tenitenako izay vakina ho anareo rehetra. Zao nataovinareo fahatserovana no oviana no mihinana ianareo. Dia tahaka izany koa ny kapoaka, ty kapoaka ty ny tombo fanekena vaovao amin'ny rako, famelako ny elokareo rehetra. Fanovinanareo mihinana itony mofo tony ary misotro amin'itony kapoaka itony, manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piavako.
teo izy tsika la ira fa 7 teo a eo mpizarana ny kapoka sy ny divay sy ny mofo zay efa nomanareo tsirairay avy any an-trano any na tena divay zany na ranom-boankazo zany na rano tsotra aza mba masina amin'ny alalan'izao fanasana izao ho ny tenany tompo sy ny tenany ranony tompo ny andiny faharoa malemy ao tompo ka mitaraina malemy ao ka mitaraina funze ni ajutu funze ni hulu tu ibe rashuawe ba sasami kanosu isa tau kadabari panuta tsy mandary tompo panuta tsy mandary ritombo mamela ni fa utako lehibe ifonako tompo lehibe rasoaoe mba sasami kanosu isang tau kalabari ny foko tsy madiomadiove ny foko tsy madio mba diovenao maloto atompo maloto tompo lehibe rasoaoe mba sasaony kanosu isa tau kalabary fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao ny tontolo zao nomeny an'ilay zanany lahy tokana lay dokotera ambony dokotera rehetrarehetra mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fenana mandrakizay avy arifandahatra antsika ho ny tompo fa na dia mena tahaka ny tsaky aza ny fahotanao ho fotsiko a tahaka ny orapana tsy noho ny aminao nanaovako izany ho izy fa noho ny amin'ny anarako masina anao tompo reoko zany feonao zany nefa tompo tena mila tena fampahirezana avy any aminao tompo ka ataovy dia ataovy mahita ny lany vonao mivoatra mba isorako anao androany
reko ny feona zany toy fitiavana nefa mila atsanga ny fino nao ambana Tumpo atavy manakajana usili azuridzaliana manakajisali lanevuana mivotra kaisa afalina manaoni zany uraira manazikany seza fiandrianana ramandoalika ivavaka utupuo iresaka fantatrareo zao hony apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba tahaka ny volafotsy sy ny volamenane no nentin'Andriamanitra nanana votana anareo tamin'ny fitondrantena adala azonareo nentim-paharazana fa ny raso an'i Kristy zanak'ondry tsy misy kilema tsy misy petipetina zany namonjena anareo jereo ny azo fijaliana ny apôstôly Paoly teo ny namonjena anay nanenjena na ny vonoana nanariana nanaty fako toram-bato io ny namonjena anay teo nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika ary teo Jesosy io zokonao malalanao miray W aminao miara-mivavaka aminao le tianao io anolotra ny rano anao fanasitranana io mivavaka ho anao isan'andro raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay manatoka ka miondrika Jesosy miondrika anoroka ny tongotra masina fa izaho le olona tsy mendrika ary tompo mba avozy am'izay avozy ho anao mandrakizay sotra tompo tsangantsika rehetra izay meko anareo ny tompo hano ty fahatserovana fa zaho rehefa tia dia tena tianao hatramin'ny farany
misaora azy. Misaotra Jesosy, lanina ny tenanao, andalo amin'ny raha, amin'ny nofo, amin'ny taolana, amin'ny tenanay manontolo. Kristy velona le mahery, le tsy mety marary, tsy laitra na retina, tsy laitra ny zao tontolo zao ary tsy laitra ny devoly zany ao anatinay. Tondra hery, tondra fahasalamana, igagany zao tontolo zao. Ny tenanao mahery zay niraisinay sy nohaninay androany. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Sotroina rehetra teo ny Tompo fa tiany rako. Fanekena ataoko aminareo isan'andro, vaovao isan'andro, ho famelako ny heloka rehetra. Misaora azy. Misaotra Jesosy. Fahalafodin'ilay professeur iny. Le professeur mahay indrindra, le professeur ataon'Andriamanitra midoboka ho tranonay tsirairay avy androany, any atokantranonay tsirairay avy androany. Fanomezana fa tsy nangatahana. Misaotra Jesosy, fanomezana ho afa-tsy fangatahana ho ataonao anay maimaimpondry zany ho fiarovana ny Madagasikara manontolo. Da eo mpitondra anay mba tsy ho tolefika amin'izao fitondrana ny Madagasikara zao. Jereo ireo mpitsabo zay manao viverina ny aina mihitsy hamonjy malagasy mpiray tanin-drazana aminy arovy mba tsy voan'ny coronavirus. Jereo ireo rehetra mpitandro filaminana, na ny polisy na ny gendarme na ny miaramila, mandamina mihitsy manenjika an'izay rehetra maditra. Jesosy, tovy mahita rariny, tovy mahita fahasalamana sy ny vady aman-janany sy ny ankolany. Ary zahay mpanomponao Jesosy, izay marary rehetra any amin'ny hôpitaly any dia ho sitrana avokoa. Mpanomponao ny makatak'izany Jesosy, ary ho mpanomponao izay amin'ny andro rehetra iainanay. Misaotra Jesosy Yesuana sadi tsy mahafoy Yesuana raha ny olona mety manda tanteraka tokony izany ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina. Amen. Petraka isika teo tatazana ny rakitra.
somatsarary ny fotoam-bavatsika rehetra dia samy daholo ten'Andriamanitra ry havana malala hatrany ampitan-dranomasina rehetra any mifankahita amin'ny alalan'izao fahita lavitra zao isika ka dia ohatra mifankahita ohatra mifanatrika fandray tanana sisa ny tsy hita fa dia kopa-tanana fotsiny sisa amin'ny manaraka indray fandraisana fanasany tompo amin'ny herin'androany ka dia samy mahatsiaro an'izany daholo tsika mba hivavaka koa mba ho afaka izao fioboana izao tsangana hivavaka isika ary aorianany tsodrano dia nisaotra sy dera atolotra ianao Andriamanitra fa aina zany namonjenao anay androany vavaka sika todika ny minao zay Andriamanitra le nahary tongotra matanana anay nanome an' Jesosy le professeur ambony le mahainindrindra misotra anao zay fa noho ny fitiavanao mbona nahavelonayna tahaka an'izao ary mbona namalinao ny fivavahanay tsirairay avy ary mbola izao zahay narovanao zao ary mbola mino zay fa mbola ho arovanao isan'andro mba ho hitan'ny olona fa samy hafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao ary tsy matahotra ninino zay fa manana ny anjelinao atapitrisa sy ny miaramila naliny kisa miaraka aminay miaro anay mba mpitola gaga zao tontolo zao ary anapotika ny devoly sy ampandrisy azy amin'ny fotoana rehetra zay irahanao aminay isaraka eto ary zay Jesosy ampy ho an'ny vahoakanao rehetrarehetrarehetra ny ampitan-dranomasina sy eto Madagasikara ny fahasoavanao ka dia mangataka indrindranao zay Jesosy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavana Andriamanitra ray le firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra araka ny teniny Jesosy tamin'ny apôstôly Paoly hoe ampoanao aneny fahasoavako hoe isa tokantrano isa mbaravarana isa mba tanolona Jesosy taritanana anao hoe hanolotsainanao isan'andro ary hanoro anao zay lalakaleanao ary an'izay alenao rehetrarehetrarehetra dia sady mbola mombanao aho mbola monjy anao koa sotra tompo anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay ry tompo amen tekitsika amin'izay sotra sy derano asana mba hoana mandriamanitra fahainano nanavotanana ay famindrapono amonje maraiso etana raisona rirainy zaotrato olotray ovoninay trao mandrakiza ay ovoninay trao mandrakiza varaiso embaraisona rirainy zaotrato olotray ovoninay trao mandrakiza Jesus ovoninay trao mandrakiza teka mahafantomsika sotra Jesosyamy sotra Jesosyamy sotra Jesosy voninahitra ny hoan'Andriamanitra rery any halleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra amin'ny rehetra tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray isany zanaka ary ny fanahy masina dia samy mahireza tompoko Androany zafinazao tao metsika siatra malalaka eto ny fanamasina trano nasitraka na mety anao metsika siatra izy dia avelao izy raha zay tia ataony trano raha mety anao nasitraka
hoe Andriamanitra ilainy mandrakariva ny fananao. Ilainy mandrakariva ny fananao n'aiza n'aiza misy. Dia aleka ilasika tsy ariary. Eto ianao fanay masino, eto ny fanatrehanao. Le fiainam-baovao avy aminao, sy ho toy ny taloha, tompony fiainako, fanahy masino milalao aho. Mianjanjanao, miao anatiko ao, le fiainam-baovao avy aminao, sy ho toy ny taloha, tompony fiainako, fanahy masino milalao aho. Fenoy ianao fa mianjana
Nyawanatikwa le fiaina mbava aviamina si utu